mampanomponao tsiray avy zay tonga teto kareko hatramin'izay ka hatramin'izao atao velona atao anatiko zany asan-dratsy hoe vavak'izay. Andriamanitra reny tsara indrindra zay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fony manontolony anekenay ny tenim-pahamarinanao satria fantatray fa tsy natao hitory fotsiny izay tokoa araka izany teny zany. Mila fantatray koa fa ny nadinina amin'ny mpampianatra dia mihoatra kokoa noho ny mpianatra izay mandray ny teny satria nampahalalana meloa zay tao anatina fanambarana ary matetika rehefa ny teny no miloaka ny vavanay dia tokony efa fiainanay zany. Mampianara koa anay tsy hanana fahazarana Jesosy hoe izara tenim-pahamarinana nefa tsy miaina ny fahamarinana. Ataovy mifanandrify amin'ny zavatra zarainay ny zavatra iainanay koa mba tonga anay iaina sisitraka n'izany hoe fiainana avy amin'ny teny zany fa aina ho an'izay mahazo azy ny teny fa tsy hoe aina ho an'izay mitory azy akory. Tsy ny mahay mitory fa ny miaina ny tadiavinao tia Andriamanitra alohany anambarako ny teninao aoka ny fananao masina ampitoetra ny fahamarinana rehetra ato amiko ary ampijoro ao vavolombelona ny tenim-pahamarinana amin'izay zavatra rehetra ataoko ho voninahitra ao. Izay tsiray avy koa tahaka izany Andriamanitra mampiomanana iaina sisitraka ny fahamarinana ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsikity tanana mafy ho an'ny tompo mangataka anao azo toerana. Iresaka androany mikasika momba ny hoe miara-miasa amin'ny fotsika Andriamanitra. Miara-miasa amin'ny fotsika Andriamanitra. Jehovah te mpandinika ny fo izy ny Baiboly sy mpamantatra ny vo. Zavatra dinian'Andriamanitra dia fo ary ny zavatra fantarin'Andriamanitra dia vo. Zay ny tsy mahavo anao rehefa tsara ny toeponao. Alleluia. Mety misy sedra lalovany eo amin'ny fiainana fa Andriamanitra mijery zavatra anankiray mandinika ny fotsika izy ary mamantatra ny fotsika izy. Ndao antsika hijery ny Genesis mifandraika amin'ny Pasika ty zavatra zaraiko androany ty mission an Jesosy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hozaraiko eto ao anatin'ny hoe karazana toepon'olona azon'Andriamanitra nampiasaina sy nijoroana ka nampahazo aina n'Andriamanitra toa andry Abrahama ohatra. Amin'ny Genesis 2:1 ka hatramin'ny 4. Ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia ahatonga anao firenena lehibe sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita zay manisy soanao ka nozona zay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehovah taminy ary lotakomba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Hijerentsika ny tapany voalohany ny hoe ny image tao am-pony Abrahama nandray an'io teny io, ny sary tonga tao aminy. Rehefa tonga tao amin'ny Abrahama le sary teo amin'io fiaingany io dia naseho amin'ny bokin'ny Hebreo le izy. Hoe zao ka sary tao am-pony Abrahama. Raisy ny Baibolitsika niala tao an-tranon'ny Abrahama dia nandeha tany amin'izay nasaina hoe any. Dia izy Abrahama Andriamanitra kosa no miresaka amiko koa. Midika fa matoa Andriamanitra miresaka zavatra anankiray fa manana mivonona ho ahy izy. Dia lasa ho ny Abrahama. Dia zao ny voalazan'ny Hebreo 1:20 ny 15 ka hatramin'ny 15 ny tao am-pony Abrahama. Zany hoe ny Hebreo mamoaka ny tao am-pony Abrahama. Finoana ny nanekeny Abrahama rehefa nantsona iainga akany amin'izay tany ho azo nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no ny vainiana ny tany amin'ny tany lazay ny teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isahaka sy Jakoba mpiara-mandovy zany teny fikasana zany aminy. 10 fa nisy fanantenana tao aminy. Nananteny izy azo ny tanana misy fanorenana izy. Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Zany hoe rehefa niteny Andriamanitra ka nahino feony Abrahama dia zao ny tao anatin'ny saina Andriamanitra zany miteny zany. Dia lasa izy nandeha nakany. Le nakany toerana tsy voafaritra hoe aiza fa nandeha ohatrany hoe any anefitra. Dia ozy izy tao anatin'ny fony felona be mifanantenany. Matoa Andriamanitra zany miteny zany dia manana mivonona ho anazy. Hitanao le fo zany. Tena andeha izy tonga tany izy dia nijereny tany foana ny tany masina.
nanontany foana ny hita masony nefa ny tao am-pony nanantena izy ny 10 azo ny tanàna misy fanorenana tsara zany hoe netritra zany hoe tena faran'izay raitra zany toerana zany matoa Andriamanitra maniraka mandeha ho any dia ozy izy Andriamanitra ny tompo marika nanao an'ilay satria tsy natao tanana io trano fa Andriamanitra ny tompo marika mpanorenana an'izay trano zay dia rehefa tonga teo izy toerana vida sy rivotra sy fasika ny hitany dezera dia lasa izy nandeha nonona teo ihany nanangana lay satria netritra izy Andriamanitra ny anao an'izany zay nantena iny matombo teny Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra izay zavatra nataony mba fantatro ve Baiboly dia miteny fa Andriamanitra tsy mba ndisy fanantenana ny finono marina zany rehefa nangeta ety Abrahama tao am-pony hoe Andriamanitra no niteny ary ataon'Andriamanitra le izy dia ny fanantenany marina tsy hoafon'Andriamanitra zany mandrakizay dia inona ny zavatra nisy nanomboka hatreo Andriamanitra dia ny saina nangana taranaka tamin'ny Abrahama tamin'ny alalan'ny Abrahama ary ho tanteran'Andriamanitra ny nofinofiny Abrahama io amin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'ny fatokiny tao anatin'ny fony tao nanantena fa Andriamanitra mahavita manao zavatra avy amin'Andriamanitra tsy nataon'olombelona tanana fa fanorenana avy aminy mba trano hitoerany Abrahama tsy mitovy eto fanorenana anankiroa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia Andriamanitra nanomana trano tsy natao tanana hitoerana amin'ny famonjena zasy ianao ilay fiangonana trano tsy natao tanana nataon'Andriamanitra ho fanorenana hitoerany fanahany faharoa ny trano izay le hoe trano hitoeran'Andriamanitra fa eto ny fanantenan'ny Abrahama trano hitoerany tanàna hitoerany andony tsika etreritra amin'izay hoe tanàna hitoeran'ny Abrahama nataon'Andriamanitra tsy natao tanana zany hoe Genèse 12 ny 11 rehefa nandeha Abrahama dia naseony ny révélation tao am-pony naseony Hébreu 1:10 hoe zao ny zavatra nantenainy dia rehefa nanao fanekena taranaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia ny taranaka Abrahama ny vonjeny ara-panahy amin'ny alalan'i Jesosy dia nahatanteraka sy niaina sy hiaina an'io fahamarinana io hiaina an'io fahamarinana io zany hoe rehefa hitan'Andriamanitra zany le sary tao am-pony Abrahama sy ny fanantenany dia nanomboka ny tsiry tao anatin'Andriamanitra ny famoronana vaovao faharoa ny famoronana voalohany Genesis 1 Andriamanitra ny teny nampisiny tsy misy teo amin'ny tany ho tonga misy misy mazava misy ny zavatra ela dia nisy fa ny famoronana faharoa tsy Andriamanitra miteny tsony mampisy ny zavatra tsy misy ho tonga misy fa Andriamanitra mamaly ny fanantenany Abrahama ho an'ny taranany zany hoe zay tsy niainany Abrahama tany any efitra hitany masony satria natoky sy nanantenan'Andriamanitra izy no nomanin'Andriamanitra ho an'ny taranany ara-panahy zay nandray an'i Jesosy aoriany zao fiainana zao zany hoe ny tontolo mpahariana faharoa ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olom-bovonjy dia tsy Andriamanitra miteny mampisy ny tsy misy ho tonga misy hita maso eto ambonin'ny tany fa Andriamanitra manatanteraka ny fanantenany Abrahama tsy hitany ao an-danitra nahary le tanàna atao hoe Jerosalema vaovao tsy mareteka ao an'Andriamanitra zany hoe Baiboly zany dia maneho amintsika karazana fahamarinana sy lojika ahatonga antsika zanak'Andriamanitra hoe ino hoe na dia mbola tsy mifanaraka amin'izay hitany masonao aza ny fahamarinana amin'izay zavatra nantenanao an'Andriamanitra vokatry ny fiainonao anazy dia aza miravoravo tanana fa Andriamanitra efa manomana izay zavatra tsara lavitra ao antsika mbola mihoatra noho izay antenaitsika ao am-pony amazanany ianao zao fotsiny mijoroa amin'ny fahamarinana makatoavan'Andriamanitra tsy isy fahatiantoka mihitsy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra hatramin'ny farany amen famorona faharoa ahoana ny fisehoany le famorona faharoa Jaona 4:20 ny 1 ka hatramin'ny 9 Alleluia Jaona 4:20
andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy atafitohina anareo. Andraso jaona toko fa 7:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa akoho, na hoe minoan'Andriamanitra ianareo dia minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Fa raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka iza hitoerako no hitoeranareo koa. Mila manaraka tsara tsika fa ho raisiko ara-baiboly daholo zay fahamarina rehetra mifanandrify amin'ny zavatra nilazain'Andriamanitra. Ahitantsika miariary ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fatokiny amin'Andriamanitra hampandinika ny fo azy. Amen. Zany hoe tsika zany ampianarin'Andriamanitra eto ampiasa ny fotsika mba ho hitan'Andriamanitra ao anatintsika ny fananantsika ilay atao hoe fiainam-pahamarinana miaraka aminy. Jesosy no niteny. Zao izy Jesosy tamin'ny mpianany aza malahelo ny fonareo. Fa zao andeha amboatra fitoerana ho anareo. Hamboatra. Jesosy le niakatra ho any an-danitra iny niala teo amin'ny mpianany dia mbola hiasa izy. Zany hoe Jesosy teto an-tany niasa. Nanatanteraka niasa famonjena ny olombelona. Naka ny endriky ny olona izy mba hamonjy ny olona. Ho afaka ny fahotany sy anana fanantenana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy dia tonga ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa vita mission teto ambony tany dia nanao kokoa ny mpianatra izy niakatra ho any an-danitra nilaza hoe za andeha hiala eto aminareo io indray fa vita zay ny tapany voalohany dia mbola hiasa indray tonga ao an-danitra. Raha ny tokony izy Andriamanitra tokony hakaina satria vita ny nataony. Vita ny famonjeny. Fa ozy izy mbola misy zavatra tsy vita. Le fanantenany Abrahama trano tsy natao tanan'olombelona fa trano tena hitoerana mandrakizay aorian'izao fiainan'izao hitsenako ny fahatongavanareo no amboariko meloha amin'ny fotoana ampakarako anareo any amiko. Dikany hoe amboatra mbola tsy nisy lizy meloha amin'ny fotoana ny akaran'i Jesosy fa ny atongavan'i Jesosy ao an-danitra, ny atonga an'i Jesosy anomboka n'io asa io andeha hamboatra fitoerana ho anareo le izy tsy zavatra misy ny famoronana parole dia mitranga ny zavatra rehetra fa mifanamboarana mikarakara mihitsy Jesosy mampiasa tanana. Zany hoe misy fanorenana. Dia ozy izy Paoly ny tompo-panorenana amin'izay mariky ny fanorenana dia Andriamanitra nidika an'izay Jesosy zany any an-danitra amin'izao vanim-potoana itenantsika izao dia mamboatra sy manomana toerana ho antsika izy. Zany hoe mbola miasa izy. Dia mba azonareo ve zany? Raha tokony misaintsika hoe efa mafy be kosa rangany lalovany teto ambonin'ny tany. Efa sady nomboana no njalo ny fantsiana ny maty no fahotantsika. Na ndresy ny fahafatesana tsy hoe mila mandresy an'izany izy no ny aminy fa mila mandresy an'izany izy no ny amintsika. Vita amin'ny famonjena hiakatra ny an-danitra tokony haka retirety amin'izay izy. Zany hoe le maka retirety maka seza izy any an-danitra amin'ny droit du père dia mipetraka fotsiny eo kavanana indray izy mba maka aina amin'izay hoe efa vita kosa izay dady fa hatramin'izao zany izy mbola miasa indray mamboatra fitoerana hitsenananao amin'ny fotoana hiverenany apakatra anao any aminy. Dia ndao ny antsika isainy ianao indraindray rehefa mandeha manao ny asan'Andriamanitra misy fotoana ianao reraka dia mitaraina hoe fizana mihitsy roviana ihany asa dia indray ohatrany kivikivy anahoana ihany ary izy ity dia andeha tongotra itory filazantsaretsy analakely ampanomana ny olona amin'ny fiverenan'i Jesosy ve vizana. Tokony ataonao pitsikina zay zavatra mpanovin'Andriamanitra anao satria Jesosy ao anaty fitsarany. Ao anaty fitsarany eo kavanany iray mbola miasa manomana ny fahatongavanao any. Any an-danitra izy zany zao miasa. Dia ny zavatra anankiray tiako tsapantsika zany dia zao. Ahoana ny fisehoany io toerana any an-danitra io zay trano tsy natao tany natao am-pony Abrahama fa lasa nampitsiry saina sy fo an'Andriamanitra. Hitanao hoe Andriamanitra miara-miasa amin'ny olona foana izy anatanterahany izay programa rehetra hitohizany fiainan'ny olona sy ny fiafaran'ny fiainan'ny olona ao aminy. Nampiasa ny fo ny Abrahama izy. Zany hoe ny fijoroany Abrahama zany dia nisy fiatraikany teo amin'ny taranany. Lasa ny sain'Andriamanitra nanomana fahariana vaovao. Ka ny tontolo pahariana vaovao tsy Andriamanitra tonga eo amin'ny voary, eo amin'ny tany foana
ampisy ny zavatra tsy misy ho tonga misy mampiasa parole fa ny tontolo paharina faharoa tsy eto an-tany fa any an-danitra Jesosy ny manomana an'le izy. Dia ahoana fisehoana io fanomanana any an-danitra io? Apokalipsy 7:12. Zany Apokalipsy 7:12 napahitana ny Jaona le izy. Izy amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa eto tany zany tsika ka nantsoina hoe maharesy, dia ozy Jesosy ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, tanànan'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarana vaovao. Voalaza ny Jaona fa rehefa vita io asa io dia ho ampidimin' Jesosy eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsy Andriamanitra miteny intsony mampisy ny zavatra tsy misy ho tonga misy eto ambonin'ny tany, fa efa vitan' Jesosy le asa dia ampidininy amin'izay. Ndao hoe tetanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ahoana fisehon'le fampidinana an'le izy? Andaona hoe hojerentsika le hoe ahoana ty resaka fanamboaran'Andriamanitra tanàna any an-danitra ty sy ny fisehoan'le izy ifandraisany tamin'ny andro Pasika koa, tamin'ny andro Pasika. Jerentsika izany le démarche lalan'le izy ara-baiboly tena ho aratsika amin'ny atsipiriany dia ho hitantsika soritra ny zavatra mitranga hoe ay tena nataon'Andriamanitra tokoa tamin'le izy nidina tany amin'ny fiainatsita, tamin'le izy niakatra tany amin'ny fiainana mandrakizay, dia niakatra ho any an-danitra eo kavanany ray. Misy fiara-miasa efa planin'Andriamanitra matipaika anatanterana ny atao hoe planimpamonjenantsika. Jereo ny Apokalipsy 1:20 ny 1:2. Apokalipsy 1:20 manondro mazava ny apôstôly Jaona tamin'ny fahitana izay napahitana azy tao amin'ny nosy Patmosy mahakasika an'io Jerosalema vaovao io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita fa indro nisy tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny. Dia ao anatin'io Paul ny teny Jaona ny teny fa io tany atao hoe Jerosalema vaovao io dia tany vaovao tsy misy ranomasina. Tsy misy ranomasina. Raha jerentsika amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro nisy tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny. Hitanareo teny eo. Jereo le famarina ao anatin'le izy. Zany hoe rehefa vita le asa famoronana any an-danitra dia ampidin'Andriamanitra amin'izay le izy. Hitanareo le rêven'ny Abrahama amin'izay. Izy nietrehitra tonga tao amin'ny dezera tany foana ny hitany, nefa ny taom-ponina nateny hozy izy ny Hebreo 2:20 fa tany tsy natao tanina mibatiany hovantanana satria Andriamanitra ny tompo marika rehefa niteny dia manomana mialohan'ny fotoana ny raha nivoaka ny tanàna ho any amin'izay toerana antenainy. Dia hozy Andriamanitra asehoko anao ny makety tsara indrindra dia ny rêven'ny olona tsara fo, nofin'ny olona tsara fo sy madio fo eo am-panomponan'Andriamanitra. Rehefa hitan'Andriamanitra Abrahama hoe nakatoa azy, tsy fatany hoe hoaiza ny aleny fa nanaiky fotsiny izy hoentin'Andriamanitra, dia nahatoky Andriamanitra nitondra ny Abrahama. Fa zao nizahan'Andriamanitra toetra Andriamanitra azy, fa Andriamanitra nampitsiry hevitra tao am-pony Abrahama, nampiasa ny fanantenany izay tsy hitany masony ahasoa ny taranany mandrakizay amin'ny alalan'ny fijoroan'i Jesosy Kristy aty aoriana. Dia zao i Abrahama no nampiasa ny fony nampahitana an'izany tao anatiny. Andriamanitra no nanao plan anatanteraka an'ilay izy any an-danitra, ianao no lasa miditra ao anatin'ilay fitsaharana amin'ny alalan'ny fandraisanao ny famonjen'i Jesosy androany. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Dia jenareo ny fa ny anaran'io cité io io cité io tamin'ilay izy mbola tany ambanin'ny tany, satria ny paradisa rehefa niodina ny olona ka niala tamin'Andriamanitra dia nahetrin'Andriamanitra ho ao ambanin'ny tany. Nahetrin'Andriamanitra ho ao ambanin'ny tany. Fa maninona tsika milaza hoe nahetrin'Andriamanitra ho ambanin'ny tany? Ao amin'ny Lioka 7:20. Ao am-bokin'ny Lioka 7:20. Misy miaino ve o? Ao amin'ny Lioka 7:20 manomboka amin'ny 9:12. Alleluia. Lasa ataontsika manomboka mihitsy ilay teny 9.
Aroa Jesosy misy mpanota anankiray teo akavanan'i Jesosy mifantsika izy io. Ary io mpanota io rehefa mifantsika teo akavanan'i Jesosy dia ozy Jesosy taminy. Ozy izy tamin'i Jesosy. Jesosy ozy izy tsarovy rehefa avy any amin'ny fanjakanao ianao. 9:17. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any am-paradisa. Jesosy nefa amin'io fotoana io tsy akatra any an-danitra, fa Jesosy amin'io fotoana io hidina ho any amin'ny fiainantsika satria ho faty izy. Dikan'izay ny toerana misy ny paradisa lazain'i Jesosy mbola tsy tany an-danitra aloha, fa mbola tao ambanin'ny tany. Ao tsika ndao ny eritreretritsika ny fisiany zay manakaiky kokoa ao boky Lioka 5:12. Lioka 5:12 manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 7:20. Zao ny zavatra nitranga miresaka mikasika momba ny malahelo atao hoe Lazarosy Jesosy. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahady. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanan-karena izy, fa ny alika kosa no avoka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjelo any tratra ny Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevona. Ary raha nijaly teo amin'ny fiaina tsy hita na Adesy, ilay mpanan-karena zany ka nidradradratra dia nahita ny Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindraha fo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fafadiran'ovana eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsonao tamin'ny andro nenanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiran'ovana. Ary mihoatra noho izany rehetra zany, misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita makety aminareo zay te hiala ety, ary no tsy afa-mita makety aminay izy eny. Hitanareo fetraka ilay izy. Zany hoe mifankahita ry zareo fa misy tevana eo amin'ilay hoe toerana misy an'i Abrahama eny an-tratrany. Abrahama, ilay Lazarosy mandry, dia hitany eo ao anaty tevana, ao anaty lakany afo, atao hoe elo na Adesy, ilay mpanan-karena ratsy fanahy. Dia hitanareo zavatra nitranga. Ny toerana misy an'i Abrahama io zany tao ambany tany tao dia mbola tao ry Jeremia, mbola tao zany ilay olona rehetrarehetra izay nanompo an'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama mandra-pahatonga ny fotoana izay nahafatesan'i Jesosy. Izay nahafatesani Jesosy. Satria rehefa maty Jesosy dia voalaza fa tsy hoe nidina avy tany an-danitra ry Jeremia teo an-tanàna, fa misokatra ny fasana dia mivoaka avy any anaty fasana ry zareo nakeo an-tanàna. Misy an'izay proof izay ndao jerentsika kely ny amin'ny boky Matio izay. Matio 7:20. Aleluia. Ny 9:2-20 ka hatramin'ny 9:7-20. Ovaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisokatra ny fasana, ka maro ny faton'ny olona masina izay efa nodimandro no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Zany hoe mission an'i Jesosy zany dia anankiroa. Teto tany vita ny teto ambonin'ny tany dia niakatra nalevina izy. Dia izy le maty iny koa zany, Jesosy le maty nalevina iny mbola niasa ndray izy tany ambanin'ny tany. Niasa izy, voalaza ny Baiboly mazava tsara fa namangy izy teo amin'ilay toerana misy ny tratran'i Abrahama, le tao hoe paradisa nalevina tao ambanin'ny tany, mifankahita amin'ny olona tao amin'ny elo. Dia zao sady nampandresy an'ireo izy, dia hozy izy ny Baiboly, nitory Petera nilaza fa nitory tamin'ireo olona voafonjy izy, ireo voafonjy. Zany hoe raha mbola tsy vita amin'ny famonjena dia tsy misy mahazo miakatra any amin'ny ray, satria ny lalana tokana iombonantsika amin'ny ray sy ifandraisantsika amin'ny ray dia Jesosy Kristy rery ihany. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha mbola tsy tonga Jesosy, na Isaia mpaminany ngeza be iny azy, na Eli mpaminany fantatsika hoe nampiasain'Andriamanitra sy niakatra tamin'ny kalesy afo azy, na iza mpaminany rehetra teto ambonin'ny tany, dia tsy misy mahazo mahita ny ray raha tsy mandray an'i Jesosy daholo.
dia nidina tany amin'ny fiainatsity Jesosy naka amin'ny fanalahidy ary nakao amin'le efitra misy le atao hoe gadra olona afaka izy ireo nanompo an'Andriamanitra ihany saingy ny aina tao anatin'ny tsy fahatanterahana mbola miandro ny famonjena sy fanaisana an' Jesosy dia rehefa tonga tao amin'ny Jesosy tonga tao amin'ny zareo Jesosy dia nandray famonjena ry zareo ary rehefa avy nandray famonjena izy vao mivoaka amin'ny fasana zany Jesosy dia mivoaka hitanareo zany tsy hoe Jesosy zany tsy hoe akory any an-danitra ihany miasa ary tsy hoe teto ambony tany eny izy namita famonjena mba hananantsika antoka fifandraisana amin'ny an-danitra fa maty avy izy nita maso mitsotra eo ny vatany fa nidina tany amin'ny fiainatsity izy mbola nandoatra an'ireo olona rehetrarehetra zay nanompo azy tany aloha mba havoaka amin'ny fasana amin'izay ry Jeremia andendehany tanàna alohan'ny escale ireo zany nanao escale alohan'ny ekarany satria ozy izy Paoly any amin'ny bokin'ny Efesiana nety niara niakatra taminy tsy marety akaona misy amin'ny fiakarana hita maso Jesosy rery niakatra ho any an-danitra fa misy ny fiakarana tsy hita maso Jeremia koa mba nanjavona Jesosy mba fantatrareo ve ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra dia mahavita mamonjy anao olombelona eto ambonin'ny tany izy tamin'ny tondrano fahotanao tamin'ny fahafatesany navita izy namonjy ireo olona nanompo azy nefa adiny tao ambany tao amin'ny atao hoe paradisa zay mbola tao ambanin'ny tany alleloia ary vita n'Andriamanitra koa nidina tany amin'ny fiainatsika lao mihitsy aloha hojerentsika ny asan'ny apôstôly aloha tsy miteniteny foana fa miteny ara-baiboly tsara zany apôstôly toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho an'ny fiainatsity izy ary nofony tsy tratry ny fahaloavana tsy nafoy ho an'ny fiainatsity izy Petera voalohany toko fahatelo nanazava kokoa ny apôtra Petera amin'ny epistily izay nisoratany ny toko fahatelo amin'ny Petera voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Kristy koa azy efa nijaly indray mandeha no ny ota ary marina ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy amin'ny 9:20 zay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina dia izay tsy nanaiky fahiny fo ny andro ny faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa raha mbola namboarina ny samby fiara zay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy-mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay namonjy anareo koa ankehitriny teny batisa zay tena nio tandindon'io tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo rehetra nofo anefa fa ny fitadiavana ny fietretana tsara eo anatren'Andriamanitra hitantsika io teny io tena hita sorotra amin'izay fa tao ambany zany zareo no mipetraka donc io paradis io satria le maty ny teny hoe anio ihany o Jesosy dia eo anamiko any paradis ianao paradis izy zany io ao ambany satria ho ao ambany tsy mbola mahazo makany tsy mbola mahazo makany io lehilahy io satria io no atao hoe olona akaiky famonjena indrindra alohan'ny nahafatesan'i Jesosy niara-maty amin'i Jesosy dia rehefa avy eo niaraka tamin'i Jeremia indray azonareo ve mipetraka satria zay rehetra tany aloha zany mbola tsy tonga Jesosy mifamonjena sy mifanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona satria mbola tsy nitsangana tamin'ny sy nakatra tany an-danitra izy fa mbola tao anatin'le telo andro niasany hidiranao any amin'ny fiainatsita sy escale kely eo amin'le paradisa ambony eo anatren'le tevana sady tany amin'ny tevana ambany izy naka mifanalahidy miteo amin'le toerana nisy ny gadra izy amoakan'ireo amin'ny fotoana hitsanganany tsy mareteka ao anatiny dia mba fantatra ao amin'izay taorinan'io ny baiboly milaza ary nasehon'ny Paoly le izy so tena jereo tsara fa hoentin'i Jesosy étape par étape tsika mba hananatsika antoka an'izany famonjena izany hoe Jesosy avy any Nazareta io tena Andriamanitra velona Andriamanitra mahery Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra mpamonjy halleluja le izy eny tsy azosika ny andraitsika mieritreritra hoe olombelona tahaka atsika izy dia zany mahavony olona tsirairay avy mieritreritra hoe anompolona ve zany tsy manompolona ianao fa Andriamanitra naka ny endriky ny olona izy ary ny olona hitan'Andriamanitra fa nety akana ny hotaranaka io raha gasy Abrahama dia gasy zany Jesosy raha frantsay izy dia frantsay raha rosianina izy zany dia rosianina fa le tsy any amin'le rasiny olombelona loatra fa ao anatin'ny sainao hoe Andriamanitra ny jiosy izy fa Andriamanitra ny olombelona rehetra izy Jesosy ho amin'ny olona rehetra
fa natongava nonofo amonjo ny olona rehetra ary zay navonjiosy zay le fanambarana netsika nandritra ny zomasy sabotsy navonjiosy ny eritreritra izy hoe olona mitovy aminy satria tamra isorako aloha Andriamanitra fa tsy gasy izy fa mety ho tratra an'izay koa mety ho tratra an'izay kely ihany ny finoko fa isorako an'Andriamanitra fa tany amin'ny firenen-kafa izy ny tonga nofo halleloja dia amin'izay fotoan'izay mora kokoa amiko no mandray an'izay finoany zay amin'ny maha hoe fahafantarana hoe mbola misy taranaka zany ohatra ny taranaka Maria mbola mandehandeha eto hatramin'izao dia milaza hoe fianakaviana eny io ivavahanareo io naka ny endriky no fotsiny izy fa za tena ilaza aminareo androany amin'ny anaran'i Jesosy fa iny Jesosy Kristy zay maty 4 arivo taona lasa iny nalevina izy ary nitsangana tamaty ampandresy antsika ho afaka amin'ny fahotana sy nahatonga ny fiangonana nampanantenana mandrak'androany ny fotoana iverena eny amin'ny raha lanitra hitsenantsika sy apakatra antsika dia izy ny tompo izy ny mpamonjy izy rerana lalana izy ny fahamarinana izy ny fiainana izy ny fanasitranana izy ny fananganana izy ny fanovana izy ny fitahina izy ny rehetra mameno ny rehetra amin'ny rehetra averena Jesosy averena Jesosy izy rery any zay mahatonga anay mitory sy manambara ny aminy aminareo inona ny zava-miafina ao ambadika le izy eto sanso tonga dia hita amin'izay hoe kainy paradisa zany mbola tao ambany tany amin'ny Efesana toko 4:9 halleluja ny Efesana toko 4:9 ny Baiboly dia milaza ary niarana tsangany isika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro ho avy ny abeny niareny ny fahasoavany amin'ny famoram-panany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy niarana tsangany tsika tamin'ny batisa dia napetrany any an-danitra ohatrany hoe misy toerana zany efa nomaniny Jesosy ametrahany antsika ilay tao hoe ao amin'ny Kristy hitanareo le cité d'Abraham nametrahana ny Lazarosy mahantra satria zay maty rehetra dia nitratra ny Abrahama kely loatra nitratra ny toerana zao tontolo zao fa cité le izy satria Andriamanitra zany tsy manadino ny tompona vision misy olona raga tena tsy haiko nareo fe mahazo ny zavatra tiany Jesosy ho teneny satria rêve-ny Abrahama nahatonga any Jerosalema vaovao dia napetraka Jesosy fotsiny ho etikety melohan'ny fotoana andraisan'ny fahefana mahatanana ny azy an'le tanàna atao hoe Jerosalema vaovao melohan'ny fotoana provisoirement amehana fotsiny nanaovany an'le izy satria fatany fa tompona vision i Abrahama tao anaty fatokina rehefa naniraka azy Andriamanitra hiala dia nanomboka zay mahatsara amin'ny fanomborana tsara feno fanantenana rehefa avy nandren'Andriamanitra ianao ny olona tena miainy sy makatohan'Andriamanitra dia tsy ho adinon'Andriamanitra zany mandrakizay zay mahatonga ny nomeriny laza hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka haneniny zany rehefa nyteny izy dia fainy zay zavatra nylazaina ary rehefa nanambara fahamarina anankiray izy tena ho ataon'le izy teny jenao masonokakinao tsisy zavatra tsy ho ataon'Andriamanitra zany eo hoe fa zao ny teneniko aminao hoe fadio ny mamaritra ny zavatra lazain'Andriamanitra amin'ny fomba fijery ara-nofo ozy izy Andriamanitra sy teny aby dia ozy izy hoe eny tratran'ny Abrahama io tratran'ny Abrahama izy ny anaran'le cité tao ambany tao melohan'ny fotoana mpakaran'Andriamanitra azy satria rehefa niakatra Jesosy dia nentiny niakatra niaraka tamin'le paradisa tao ambany tany amin'izay rehefa tsisy olona ntsony atao inao le izy fa iny ihany nataony tao ambany tao dia aveo iny ihany nentiny niakatra indray dia zao natsarainy izy rehefa tonga Jesosy satria vita amin'ny famonjena le tao ambany zany tsy nikitihany fa le teo ihany navelany tao niaraka tamin'ireo gadra rehetra tondry Jeremia izay nanompo anazy ry Isaiasy rehetra tao daholo fa natsoina hoe gadra le izy satria mahasamy hafa an'ireo gadra ireo amin'izay any amin'ny laka fariafo dia satria ireo nanompo an'Andriamanitra noho izany ireo tsy nalala mbola tsy niray famonjena fa niandro ny fotoam-pamonjena ozy izy Petera dia tonga Jesosy nitory tamin-dry zareo mba hahafahan-dry zareo mandray famonjena
dia voavy nandray an' Jesosy. Zany hoe ny olona nitoriany Jesosy ny tenany, tsy olona eto ambony tany velona ampiomaniny amin'ny alalan'ny fanahy ho ampakarina ohatra tsika tsy afaka mandray ny famonjena dia ny eto ambony tany, fa ny olona nitoriany Jesosy ny famonjena sy natongavany tao ambany. Tsisy apôstôly ny raha an-tany fa izy tena mihitsy no nitory tamin'ireo. Dia ry Isaia, ry Jeremia, tena nahita maso zany zareo hoe ty le Mesia fa tonga hamonjy antsika. Dia tao zareo zany no nivonjen'Andriamanitra sy nampahafantaran'Andriamanitra ny famonjena sy nanomboka nino ny famonjena vao navoaka avy ao ry zareo. Dikan'izay rehefa feno ny tanteraka tao ambany tao dia tsy misy sombotsombony tsony, tsisy antonitazomana azy tsony. Noho izany ny foananao satria tsy asiana gadra tsony ny toetra ao. Fa le toerany gadra ny natsaraina lasa ivantana ny mpino rehefa miverina ety tsika dia mbola ao amin'io toeran'io mandra-pahampidinan' Jesosy azy amin'ny fotoana anankiray aravany tany. Satria rehefa matoa midina eto tsisy ranomasina tsony. Fa matoa ianao zao mbola mahita ranomasina, mbola tany-tranainy no misy anao. Dia aza mametraka fo amin'ny tany-tranainy sy mandalo fa efa nasehon'Andriamanitra melota amin'ny alalan'ny Jaune fa tsisy ranomasina le toerana misy atsika vaovao. Sarangatsy marety kamarandriamanitra. Dia hitanareo raha tao amin'ny tratran'ny Abrahama nanambarana azy fon'le Jerosalema tao ambany tany, fon'le paradisa tao ambany tany, dia novana ny anarany amin'izay satria nampahafantarana anao tsy hoe cité d'Abraham tsony fa ny ampahafantarana anao ao amin'ny Kristy. Zany hoe eto an-tany ianao dia efa nomanina hiaina ao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, endroit toerana Kristy. Tsy ao amin'ny Abrahama tsony fa ao amin'ny Kristy. Dia olom-baovao izy. Olom-baovao izy satria nateraka indray mino any Kristy. Efa lasa ny zavatra taloha miaina amin'ny fiainam-baovao. Zay ny anadolirana antsika amin'ny teny sy sekoly isan'andro mba hahafahany io fiainan'io aseho amin'ny alalanao dia ny ety ambonin'ny tany satria manambara fa tsy mponeto ianao fa mpivahiny fa ny fiavianao vaovao ao amin'ny Kristy. Halleluja. Halleluja. Tena zavatra nahavariana. Io toeran'io napahitana amin'ny Paoly hoe tsy any ambany tany tsony le paradisa taorian'ny fitsanganana. Zay zavatra tsara rehetra no manana ny olona dia netiny niara-niakatra taminy. Korintianina faharoa. Asitsika trasy daholo zany. Tsy zavatra tsisy trasy zany koa ny ao amin'ny Kristy fa manaraka baiboly tsara fotsiny dita daholo. Aitinina ka terinina ka ry terinina ka dia manam-panantenana tsara ianao azo tsapahitanina hoe ho aiza ianao rehefa miala eto fa tsy hoe kory ho any an-danitra. Tsisy lanitra tsy fantatro zany. Alleluia. Andininy fahaefatra amin'ny Korintianina faharoa toko roa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra. Fa nakarina ho any paradisa izy, lasa tsy nidina tsony le makany paradisa. Ka nandray teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'ny olona. Any an-danitra. Efa any ambony amin'izay le paradisa. Raha zao ianao eritreritra hoe andalo ao amin'ny paradisa ambanin'ny tany tsisy tsony ao. Fa ny ao ambany ao tonga dia hadesy na elo. Ka Jesosy miasa foana izy. Any an-danitra izy miasa. Teto an-tany izy miasa. Maty izy miasa. Tsangana tamaty izy mbola niasa indray nampianatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ao miasa. Hitako kay ty baiboly ty Paoly koa tena mahita zavatra tenenina ary isaoran'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny zavatra izay ampanambaran'Andriamanitra azy. Filipianina toko faharoa ny andininy fahaenina. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ny fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foanany tenany, ny foanany tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Dia eto amin'izay koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra
mba ho amin'ny anaran' Jesosy nandolehan'ny lohalika rehetra. Aizy io na any an-danitra avereo satria niasa izy tany an-danitra, na ety tany satria niasa izy eto tany, na any ambany tany satria niasa tany ambany tany izy. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Dia hitanareo, satria nandresy izy na tany an-danitra, nandresy izy eto tany, nandresy izy any ambany tany. Normal be raha ohatra ka tsika androany mandoalika dia miteny hoe Jesosy ny mpanjaka. Raga ity atarana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja! Manaiky ny lohalika rehetra. Manaiky ny lohalika rehetra. Mafantatrareo ve ny lanjan'izany famonjeny zany? Lanjan'izany fitiavana ngezabe zany. Tena le fitiavana avy any ry Petera. Miazakazaka avy any Maria. Maria aloha nandeha taloha. Dia nanaraka koa Jauna sy Petera. Dia zao ny zavatra nahavariana anahy. Maria tsirika ohatran'izao dia tsy hita mifaty ny tompo dia nitomana izy. Satria mamay be ny fanenjena tamin'izany. Vao eo maty ny lehibenao, eritrereto ny lehibenao vao sambotra vao tamin'ny hazo dia maty. Fa sahiny zany mivoaka ny trano maraina zany. Andeha any am-pasana satria mitonatonana iny koa mbola misy namany. Na zay fotsiny azy dia efa mahatonga anao mangovotra hivoaka ny lavarangana. Satria vao hita teo fa tena maty nomboana. Fa zao voapirofo. Fa ny olona tena be fitiavana dia tsy manatahotra. Ary hita mihitsy le lazay Jesosy tamin'ny Maria nanositra menaka ny tongotry Jesosy sy namoaka azy tamin'ny volondohany hoe zay be fitiavana dia voavela heloka tamin'ny lehibe satria lehibe ny fitiavany. Donc le fitiavana tao Maria zany mbola ny oatra no tao amin'ny Petera sy Jauna tamin'izany. Satria Petera sy Jauna mba milaza izy eo amin'ny filazantsara izay nosoratany raha miresaka momba an'izany eo amin'ny Jauna 20 azonareo vakiana hatramin'ny farany. Fa ny teny izy hoe sy ilay tiany. Zany hoe tsindriny fa izy tiany Jesosy kokoa noho ny apôstôly rehetra. Arak'izay nosoratany. Fa zao Maria tsy voasoratra fa tena voalaza fa ilay tia azy. Eno ty teny ty Jauna 7:20 raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy na hoe hitandrina ny didiko izy. Ary za ho tia azy. Ho tia ndraiko izy. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny tia. Eo Ary zay tia no tia ny raiko. Ary za ho tia azy. Kaninona ozy? Kaninona? Iseo aminy. Dia jerenao zavatra nitranga. Nitsirika Petera. Dia lasa ao anatin'ny Jauna 20 nitsirika fotsiny dia vao tsy hitany tao. Niditra tao. Jauna tonga dia lasa Petera mba niditra kely ihany. Dia lasa mivoaka rehefa avy eo. Fa samy tonga dia mivena satria mamaivay be tamin'izany vanim-potoana zany ny fisamborana. Dia niangona mpianatra ny amin'izay toerana niangonany. Fa Maria tsy niala teo. Zany hoe na ho samborona na ho faty zay leny any alehany fa za zao malahelo fotsiny fa iza mifaty ny tompoko. Dia nitomany teo izy mbola niandro teo. Dia rehefa niandro teo izy very ny Maria dia nahita an'izay anankiroa misy fisehoana seleste ho an'ny olona manam-pitiavana an'Andriamanitra. Dia hita teo andohan'i Jesosy nisy anjely teo aoriana. Maria no nahita fa tsy Petera sy Jauna. Dia avy eo izy nivoaka dia nisy olona teo ivelana ozy izy ohatry mpiandry fasana dia nisalopona dia niteny hoe tompoko raha ianao no nahita mifaty tompoko dia lazao izay nanafenana ho azy fa tonga akasy. Dia ozy Jesosy efa niteny Jesosy niresaka teo tao anaty ranomasy izy ngamo tsy fantatrao ry Maria fa efa niteny ane izy hoe ohatra dia mbola tsy dia tompoko raha balo dia niinsista kely Maria dia ozy amin'izay rehefa avy eo Maria zay feoany raha tsy nitonono ny anarany tsy fatany hoe rabony na mpampianatra. Dia vao niteny izy mpampianatra dia ozy izy aza mikitika aloha. Zany hoe tamin'io Jesosy tena tsy nanirakolona mihitsy izy akany am-pasana. Zany hoe tsy tao anatin'ny programa n'Andriamanitra mihitsy ny akanesan'ny olona any am-pasana hitady ny velona. Tamin'io Jesosy saika hoe hitsangana mangingina izy akatrany an-danitra. Satria ny antony tratrako ilay izy. Fa manino izy ny tsy azo kasihana. Aza mikasika eo izy mbola tsy nakany amin'ny raiko sy rainareo fa lazao ny rahalahako ny rendez-vous any Galilée. Zany hoe programa ny Galilée fa tsy any am-pasana.
Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dia iny Maria tsy afaka nikasika azy. Fa tonga dia niazakazaka nakany amin'ny mpianatra. Efa nahita ny tompo zahay. Ny mpianatra rehetrarehetra tsisy nino daholo teo anatin'ny fivoriana. Dia iny Jesosy nidina teo afovoany amin'izay. Izany hoe ny pasazy voalohany akarany tany an-danitra, juste pour hoe ho tonga fotsiny izy ho any an-danitra, anatitra an'ilay fanatim-panorenana. Ivalidena ny Mesia azy hoe tena vita amin'ny famonjena, accompli ny mission, ny ravony ray, niseho ny fankasitrahana. Tonga dia miverina izy. Avy miverina izy, tonga dia ampovoan'ny mpianany rehetrarehetra amin'izay. Teo zany ny mpianatra vao nisitraka ny présence ny nahita meloa Maria. Satria Maria nity azy, dia izay tia azy nisehony. Manatombo meloa mihoatra lavitra noho ny rehetra izay manana fo tia an'Andriamanitra mihoatra. Zavatra anankiray ny tiany Jesosy hifaninana ny mpianana. Aza mifaninana fa hotahina, aza mifaninana fa manompo be, aza mifaninana fa manao ny asan'Andriamanitra goavana be, fa mifaninana ao anatin'ny fo hifankahita aminy fa tia azy. Ary io tsy mason'olombelona ny hitany io, tsy fitsaran'olona. Fa mason'Andriamanitra. Maria tsy nietreritra mihitsy izy hoe andeha mba sitrany eo ho tiany tompona ho hitany. Fa tao anatin'ny fotoana tsy nietrerety ny sainy, tsy apôstôlina nahita azy, tsy Petera sy Jôna izay tiany nahita azy voalohany. Izany hoe na ny fisehony aza tsoahany, safidiny, tsy hoe izay tiany akory nisehony. Fa tsy maintsy misy ny fatra-panehoanao ao anatin'ny fanomponao hoe tia azy ianao rehefa feno ny fepetra, niza tsy isy afaka haka an'izay toeran'izay, fa tsy maintsy ianao nahita azy voalohany. Miara-miasa amin'ny fotsika Andriamanitra. Zany misy mitory-tena any ambadika any. Mandika an'izy amin'ny teny tsy fantatra. Halleluja. Ka Jesosy avy any Nazareta dia tena izy rangamy filazantsara soa. Jesosy riany filazantsara soa, nentin'ireo mpanompo torina aminao. Maizina vokoa izao rehetra izao, nefa eny mazava naposaka mina. Dia ny zavatra mahavariana amin'ny apôstôly, isaky misy fisehoan'Andriamanitra vaovao dia absent foana ry zareo. Tonga tafiditra matsy zahay fa mifo azy ianao. Kely finoana. Tsy tsangana izy mifo. Fa inona mampatahotra anareo kely. Ranomasina mitsara. Hay vare. Vitany koa. Mampangina ny ranomasina sy ny tafiotra. Zava-baovao. Andeha indray Jesosy. Ampahiratra amin'ny Bartimeo. Efa nisakanana tsy hanao an'izany Jesosy, fa nataony Jesosy dia gaga indray ny mpianatra. Isaky ny zavatra isehony Jesosy dia gaga foana ny mpianatra satria tsy ao zareo. Tsy ao tsara zany ilay mpianatra. Maty Lazarosy, nakany Jesosy ananga. Iny mpianatra na iny nanaka anazy tany, aninany tsika ho faty any, ho tiram-bato any fiefa nalevina ny razana. Marary tsy fantatra maty vera malala. Maty any isika. Tsy nasakana an Jesosy, tsy androso zany. Tsangana indray Lazarosy afaka matefara. Nino daholo amin'izay ny jiosy. Wow! Tia ny Mesia. Satria tonga teo amin'ilay fenitra tsy azo andavana ny fisehoan'Andriamanitra ry zareo. Fa ny zavatra nahavariana, maty indray Jesosy dia efa niteny melo hoe hitsangana maty fa tsisy nino daholo indray izy menakavy. Fa nytanina mipetraka, fa maninona. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny zava-baovao. Ary ny fatrisehony tsy mitovy tamin'izay nataony omaly, fa mihenjana ho any amin'ny tsaratsara kokoa ny olona izay mifanaraka amin'ny fon'Andriamanitra. Noho izany izay mafy amin'ny hafa lasa kilalao isehony eo amin'ny fiainanao, fa mahery izy. Tsy marety aiko.
tsika zany mila manomana ny fotsika fotsiny fakahita amin'le fisehoana sy le fanehoana tian'Andriamanitra ijoroana eo amin'ny fiainam-panompotsika n'Andriamanitra sy ny fiarahantsika aminy. Aza ketraka ianao na kivy, mety mafy ny zavatra hitany masonao hoe ho tafavoaka ary ve Jesosy? Mbola misy azo antenaina ve zao zavatra hitany masoko sao? Mbola misy zavatra azoko inona ve? Inonanao ve raha ny zavatra mitranga androany? Fa za teteny aminao. Tsy nasakana an' Jesosy tsy hitsangana ny tsy finoan'ny mpianany. Nantoerin'ny Petera ary zany tamin'ny fotoana nylazany Jesosy azy hoe ny zanak'olona no faty. Dia mifantsena amin'ny azy fijaliana. Fa zao ho alevina izy dia hitsangana amin'ny andro fahatelo zany hoe nazavain'i Jesosy le hoe Kristy zanak'Andriamanitra ve. Le révélation hitany teo no nazavain'i Jesosy dia nitoeriny. Zany hoe inona ary tiana pahitana tsy mahazaka fanazavany ity? Tsy zaka amin'ny Petera le fanazavana an'le zavatra hitany hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, dikany hoe Kristy ho faty. Tsy zaka amin'ny Petera le izy. Ka nandray ny révélation tenenin'Andriamanitra misy fotoana mitady tsy ho zaka ny saina maha-olombelona zany. Fa ekeo amin'ny amenina fotsiny, fa tsy olana io, fa raha ohatra tsika rehetra tena piasa ny fotsika ohatran'ny Abrahama, izay zavatra rehetra ren'Andriamanitra dia ho tanterahany amin'ny fotoanany. Mety mifanohitra ny ahitany masonao azy, nefa Andriamanitra ny teny hoe mandehana ianao, dia zao mandehana fotsiny. Fa mbadika le fanekena ho andeha dia efa misy fiantohana, efa misy fikarakarana, efa misy fanomanana. Ka na tsy hitany masonao azy, isory azy. Dia vao eo i Abrahama ny tenen'le Andriamanitra naniraka azy hoe mandehana, tsy nahita trano tsy natao tanana akory. Dia niverina indray Andriamanitra ny teny hoe miaina Isaka hono ianao. Dia mbola niny ihany izy. Ka ny finoana tsy tokony orona mifahatanterahany zavatra nolazain'Andriamanitra, mifanandrify amin'ny fomba hijerevanao azy. Fa iza milaza aminao, fa tsy miketrika ny ao am-ponao Andriamanitra. Rehefa hitany famarina fotsiny ka mahatoky amin'ny eny sy amanina, zay aneponao ka nantenanao anazy na lasa namboly fisaina anazy hiditra any amin'ny famoronana faharoa. Famoronana faharoa ane io zavatra ataon'Andriamanitra. Tany vaovao indray no ataon'Andriamanitra sy lanitra vaovao. Ny fiainantsika amin'ny fahamarinana dia mampirisika an'Andriamanitra hanao zava baovao. Averiko. Ny faneketsika iaina amin'ny fahamarinana dia mampirisika an'Andriamanitra hanao zava baovao. Manomboka androany, aza mikatsaka izay hitany maso mbola tsy hita, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ay moa Jesosy tokoa ny teny an'izay, Matthieu 6:33, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho antsika ny zavatra rehetra. Ka za mahita fianao io, anampy anareo zany rehetra zany, tenenao akaikinao zany rehetra zany hoe le zavatra irianao avy amin'Andriamanitra iny. Dia somary poy kely ny soa ny zavatra rehetra. Dia anampy ho anao rehefa ny fanjakan'Andriamanitra aloha sy ny fiainam-pahamarinana. Manana fahasarotam-piaro amin'ny fahamarinana raha sanatria ka mitady goragora ny fiainam-pahamarinanao. Manana fahasarotam-piaro amin'ny fiainam-pahamasinana raha sanatria ka mitady goragora ny fijoroanao anatin'izany. Dia zao miorena tsara, aza miova. Zavatra anankiray ny atsika antoka, le Andriamanitra izay momba antsika dia mihoatra lavitra noho izay manohatra antsika. Izay no mahatonga antsika tsy mahazo manao fotsiny hoe za tsy maintsy mandresy satria lehibe izay atao anatiko noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Lehibe le ao anatinao ny lehibe fa tsy ianao. Azonareo fipetraka lizy? Tsy zany lehibe fa le atao anatiko. Izay ny voasoratra. Noho izany raha tiantsika ny hifankahita amin'ny fahalebiazany dia mila tsika manetry tena manaiky ny prinsipany. Jesosy tena ny teny na io sainan'io azy dia mila hovaina. Aoka ao aminareo zao saina izao izay atao amin'i Jesosy. Hay ve zany ny zavatra tian'Andriamanitra iainako dia ny anahaka sy hijery ny fisainako amin'ny fisainan'i Kristy. Zany ny lesona. Ditanao verina amin'ny sekoly ny toetra ihany le izy. Mitsaitsaina tahaka ny Kristy misaina zavatra anankiray. Manadina nanendrika Andriamanitra azy izy, tena Andriamanitra izy. Dia nanetry tena izy, hoay inona indray zany mbola ampianarana? Fanetretena indray zany ny ampianarany anahako.
Halleluja. Dia izy mihitsy moa miteny raha te hijery any reo ka hibanjina dia mianara amiko fa inona indray sady malemy fanahy indray koa izy ny tsy miavonam-po. Hitanareo le zavatra teneniny Jesosy any mazava be. Nareo ve tsy nahita hoe azonareo tsara ve le fanazavana teo mikasika momba ny hoe lanitra ny an-danitra, ny paradisy any ambany, nampiakarina any ambony, tonga Jerosalema vaovao, ho ampidinina indray. Zany hoe io resaka io zany tsisy resaka zavatra hoe surprise. Fa zavatra efa nisy hatramin'izay ny akamidina. Fa zao natongavan Jesosy any anatsara le izy satria tsy mitovy mihitsy le natao na cité d'Abraham azo tao ambany sy ny cité ny Kristy any ambony satria toerana Jesosy. Ao amin'ny Kristy. Atsaraina lavitra ny eo amin'ny Kristy. Satria miaraka amin'le fiainam-baovao. Tonga Jesosy mba tonga anao ho tanteraka. Ary zay mahatonga milaza hoe sarotiny amin'ny fiainam-pahatanterahany Jesosy. Zay mahatonga azy nitaka ao koa tanteraka ianareo. Ka tsy hitovy amin'ny Kristy. Non, manahafa azy. Satria izy le tena endrik'Andriamanitra. Zay le révélation. Izy mihitsy no endrik'Andriamanitra. Tsy nataon'Andriamanitra ho tahaka azy ohatra ny Adama izy. Raraka ny endriny. Fa izy mihitsy le endrik'Andriamanitra tsy toy sisy bokin'ny Kolosiana. Dikan'izay fa tonga nofo Andriamanitra mba ho hitantsika sy ho tahafintsika. Ary amin'ny alalan'ny fananantsika azy dia natao hanana ny fontsika mila mizarontsika miaina amin'ny fiainana tia fahamarinana. Miala tsy tia ota. Iaina amin'ny fahatanterahany. Ijoro sy aseho tahaka azy. Satria amin'ny fotoana ny trompety fiangorana tsy misy fiketronana no ampakariny. Ny alehibe famindram-polo lehibe fa raha misy ota tsina. Tsy manameloko anao amin'izany Andriamanitra raha tsina tokoa. Ohatra ny ana tsina. Saika tsy anana ny anany tsina zany. Natsaraina fotsiny izy rehefa mpandrahona amin'ny zavatra matavitavy. Hitanao Andriamanitra. Dia tsika izany ohatra izany mihitsiny. Raha misy zavatra hotatsinahy nataonao izy ny bokon'ny Jona voalohany, mahatoky Andriamanitra. Famindram-pony zany ngeza be amin'izao. Dia ny famindram-pony io aza rarotana. Satria ny fanatadidinareo ny mamany ny lava. Alohan'ny andehanany andeha hiasa izy, ao amin'ny bokony vakio tsara. Andeha ho mamany ny lava dia ny akanjony izy dia nao tsara dia miomana tsara dia ho aizy ianao andeha ho any amin'ny mpanomponao a Jesosy. Andeha ho any amina mpitandrina anankiray zany ny lava irahana. Hoe andeha ho any amin'ny mpanomponao a. Dia tonga dia niteny Jesosy, mpanompoko izy. Dia nitonono ny anaran'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia nasehony Jesosy anazy, nisotomony Jesosy ohatr'izao le mpanompo iny dia natsipony any amin'ny elo. Taitra be hono ny lava. Fa ahoana Jesosy? Tsy ny endrika ivelana hitanao azy izy ny alalako azy. Fa io mpanompoko izy hatramin'izay dia nanararotra ny famindram-poko. Mafy eny iretako teo amin'ny azy fijaliana ny lava ozy. Nafatesako efa impiry, tsy efa injato sa efa mihoatra. Miala dia miverina, miala dia miverina, miala dia miverina. Ka misy fotoana misy marina le hira. Akaika teo nahitako hoe tena misy marina le hira. Misy fetra ny fotoana azo amindrana fo. Misy fetra ny fotoana azo amindrana fo. Eny hoe ny fetra ny famindram-po dia amin'ny fotoana efa tena tsy azo tenenina tsony ianao. Zany hoe ianao manana ny marina mihoatra iainana noho izay fahamarinana lazai ny Baiboly. Misy fotoana mahavariana fa nao an-trano azy dia io zanakao kely io ny anairan'Andriamanitra anao. Fa raha mbola tsy te hiovy ianao na fahasokafan'i Jesosy aza amin'ny vavany hiteny fahamarinana dia manakolazainy ianao alahatra hoe mangina fa tsy anjaranao zany. Mila mianatra tsika raha vao tenim-pahamarinana ny tonga eo antsofinao manetretena fa tsy olombelona no miteny fa Andriamanitra manokatra amin'ny vavany. Na izy io. Eny an-tsena mba fantatrareo rehefa ny olona anankiray tena mangetahetan'Andriamanitra. Mety eny ambava mamo Andriamanitra mamoaka an'ilay tenim-pahamarinana. Nisy olona anankiray na problème. Tena nitomany izy tsy tantsony izay atao. Fa tena problème faran'izay enjana. Dia zao no mba nangatahany tamin'i Jesosy. Jesosy io, zay teny raiky vao maraina rapitso no ataoko famantarana fa voaraiko avy aminao. Dia zay koa zany ny fanapahan-kevitrao eo amin'ny fiainako.
tonga dia voavoaky ny trano izy dia nahita olona nandrefy lalana mamy teny jery azy ohatry zao vita tonga izy dia nioraka halleloia vita ny problemako rava tonga dia teo dia iny teny avy eny ambavan'le mamina azonareo zany hoe sedrain'Andriamanitra izy hoe eny teny sa hijery olona fa zao fotoana tsy fijerevan'olona fa zao fotoana fiainoana teny raiso ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia mandihany ianao Jesosy no miteny androany famarinan'ny teny tonga eo amin'ny fiainantsika raha faly ianao tamin'ny sekoly androany mitiafa mafy eo an'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka halleloia mitsangana eo amin'ny toerana misy atsika andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo saotranao zay Andriamanitra rainay fa miara-miasa amin'ny fonay tokoa ianao androany zay tsy hoe kosa natrika karazan'olona hoe lina ny amin'ny teny fiainana fa vonon'izay tena iaina ny teny fiainana ianao ny teny sy fahamarinana Jesosy ianao le teny tonga nofo ny aranonona taminay miasa ianao tany an-danitra miasa ianao eto tany mbola miasa ianao tany ambanin'ny tany ary lohalika rehetra dia manaiky ny anaranao satria zany mahamesi ianao zay toerana tokana tsy azon'izaniza alaina fa anao rery mandrakizay ary fantatro fa miaraka aminay eto ianao tompo Jesosy malala raha misy endrika nampandeferana iny famindraponao hatramin'izay ka hatramin'izao tonga izay miverina teteny aminao zay hoe tianay ianao maminay ianao tomponay ianao mpanjakanay ianao sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra tenena aminy mety misy zavatra tian'Andriamanitra ongotana fa tsy mety vitanao mihitsy nefa Andriamanitra tena renao mihitsy ny hoe tsy olombelona fa nandray Andriamanitra manokatra ny vava mpanompony teny tonga any anatinao dia soreny ianao mety efa ely zany toetra zany tsy te hiala mihitsy izy satria efa mety misy seza fiandrianana anankiray faharoa ao te hiazona anao amin'io toerana io tenena amin'i Jesosy androany maraina Jesosy tonga eto tena tsy vitako fa ianao ny tiako anaisitra azy androany mampanekeko ny safidiko ray manontolo mba hiasanao dia aoko rava zay tontolo rehetra sy fanorena tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ato anatiko vonjeo Jesosy satria mpamonjoko ianao raiso ny famonjena sy ny fanafahana ny anaran'i Jesosy mba hatonga ny fonao homendrika sy fakahita amin'ilay mpahary androany maraina satria mpanao anao vadinao Jehova tompony maro ny anarany izy lay apakatra anao amin'ny fotoana farany amin'ny alalan'ny fitsenanao an' Jesosy eny amin'ny raha lanitra sy ny fitsenana ianao eny amin'ny raha lanitra nefa neny ny feon'ny tropetra sy ny feon'ny arkanjelin'Andriamanitra raiso ny fahasoavana androany aoko libre ianao zay tontolo sy vesatra rehetra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra esorina amin'ny anaran'i Jesosy niza marary tonga eto raiso ny fanasitranana anao avy amin'Andriamanitra raiso zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandihana dia manana antoka sy fahatsapana androany fa Andriamanitra efa nikasika anao Andriamanitra efa manasitrana anao Andriamanitra efa manafaka anao ary ny fondratr'Andriamanitra efa miseho amin'ny fiainanao avafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao manontolo halleloia misaotra Jesosy velona mandrakizay ianao ankasitrana mandrakizay ianao voninahitra ny anao rery mandrakizay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen dotsika anao fanatitra ho an'Andriamanitra mazoa toerana vetivety manajatsika ny tompo tianao fanatritsika ho an' Jesosy ataotsika mifotsika manontolo zany miasa an'Andriamanitra sy mifanatanterahana fanompotsika azy voninahitry ny anarany raha pitso maraina dia sekoly erahana amin'ny pasteur Jao Rabeaja sekoly mpanambina mpanasy toetra fa ndao ny tetanina mafy be ho an'Andriamanitra nareo ve tsy mahita fa miteny amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra ndraindray rehefa mieno zavatra petraka Andriamanitra ny ambavan'ny pasteur Jao dia misy zavatra tena hafa mihitsy itenen'Andriamanitra koa amin'ny alalany plutôt mazavazava kokoa za rehefa mitoro ohatry ny evangelista fizy rehefa mitoro ohatry ny mpampianatra mba tsangany an-tanan'izay resy lahatra marina zany ndao itetanina mafy be ao an'Andriamanitra ary ny zavatra mahagaga le famangin'Andriamanitra mihitsy ao anatin'le afatra sy le zavatra tian'Andriamanitra hitondrana amohan'Andriamanitra n'le izy amin'ny alalan'ny mpanompony ianao zany raha izy ana izy mpanompo ampijon'Andriamanitra ty aloha dia aza mijery tsanganan'olona fa Andriamanitra mampiteny ny olombelona ndraindray mety hitanao dia tsy hitanao fa iran'Andriamanitra ry iran'Andriamanitra atsy izy iran'Andriamanitra ny tsirairay avy any amin'izay andran'Andriamanitra azy fa zay tonga eto aloha araroty zay zavatra ampitenenan'Andriamanitra anazy ary indrindra
ary indrindra ireny mpanompo izay tsara fiombonana sy fanombana-po amin'ny firaisany amin'Andriamanitra ireny. Tsy anjarantsika no mijery ndray tamin'Andriamanitra isatsy ny ray fa zao fotsiny mila azonao antoka hoe raha ianao no tendren'Andriamanitra dia iray amin'Andriamanitra ianao. Amen sa tsy amen? Za koa ohatra zany. Ianao zao mety tsara tarehy be zavatra toriako nefa mety zavatra hafa ny ainako ohatra. Dia nasa Andriamanitra iny raha sanatria mivava. Raha sanatria mivava ataoko hoe sanatria. Amen. Satria mila miaintsika tsirairay avy izay zavatra enontsika, voaraintsika na torintsika. Ao tsika ho avy Jesosy iverina izy manomana fo tsara, manomana saina tsara, manomana fanahy tsara. Tsy fantatsika ianao rehefa avy eo na raha hariva na raha pitso maraina fa zao miomana foana tsika amin'ny fotoana rehetra ho voninahitry ny anarany. Tehaka mafy eo an'Andriamanitra. Ny fotoana zoma hariva ao amin'ny tranopokon'olona nalakely ohatry ny mahazatra ihany. Fotoana spesialy izy io ifandraisantsika ao anatin'ny fampaherezana iarahantsika amin'ny mandalo kely eto toerana Mindart Blum avy any Afrika du Sud. Alléluia. Ary ny école ny communion ndray iarahana amintsika ihany ao amin'ny tranopokon'olona nalakely ihany amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny sivora sasany ohatry ny mahazatra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Ezakitsika hanatsara ny tanora. Raha sao daholo ireny tanora ny soratra anarany ireny antsoina amin'ny telefônina fa misy zava-baovao atao amin'ny tanora ho anivon'ny fanompona. Ezana ny tanora zany mba samy mandray anjara tsirairay avy mizarany ao anatin'ny fony na resaka témoignage. Ezana isy fisikely omenanareo zarainy ijerevanao inona ny problème tokony hanampiana an'ilay tanora, inona ny zavatra ifampitondrana mambavaka satria mifampitaisitsika ho any an-danitra. Amen. Dia mandroso tsara tsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Sa miaro tain'Andriamanitra daholo mitsangantsika ndretsodrano. Raha sy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta alohan'ny fiangonana sady mpanjaka ny tompo mendrika amin'ny fankalazana sady mendrika indrindra oloavina tapon'ny loha ekena fahefana akatoavina ny voninahitra le tokana sady maminy be fitiavana le tena mihevitra antsika isan'andro Jesosy no anarany. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka menareo fiadanana. Mandana amin'izao herinareo zao fa ny Tompo Jesosy ilay tiantsika hiaraka aminareo araka ny teniny hoe indraombanao mandrakariva marapatonga fataperana zao tontolo zao ary amin'ny alalan'ny fanamasin'Andriamanitra dia tsy orotolotsaina ianao sy fahendrena ary ho voatahiry amin'ny fahamarinana, androso amin'ny fitiavana, hijoro amin'ny fanantenana, ho tafatoetra amin'ny voninahitra ihany koa. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa salama ianao. Reko atao poko salama ho ahy ianao. Salama ianao. Salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Manomboka androany vao mivoaka an'io varavarana io mitsikitsiky satria ny fitsikinao tsy miankina amin'ny zavatra trenao fa miankina amin'ny fandresenao. Noho izany tsy ho raraka ianao manantena ny vavolombelonao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy dia zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.